reniko sa fahavaloko dia miteniny HF ireto avy namelona tantara onymamy sy ray evasofinaritra niaraka tamin'ny Anja, Priscilla ary Ventsiniana. Hoenao aloha ono fa hoana efa nampidirina daholo fe aloha ny biby fiompitsika ao fe aza matahotra fa tafidry daholo ka ay kosa mampatsiahy ihany aloha fa sao dia adinodrikoka matsy ka hainao ihany fa reo matsy mba fidiram-bolatsikako tsy maintsy raha maso tsara sy atao tsara karakara dia tsy atao ambany zavatra le izy tsy misy tokony natahoranao zany ry dadabe mampiditra andreo foana ny izahay isaky larivo ohatr'izao no ny fikarakarako sakafontsika mianaka fa zao ary aina avadiko kely aloha ny tafy manahoana ny fandehan'ny fianarandriko ao mandeha tsara ihany sa misy olana ie azo lazaina hoe mandeha loatra dadabe somary mafimafy ihany fa ty famanana fahanadinany ty koa moa tsy maintsy mila ezaka ko eny tsy maintsy atao izay afaka ry izay indrindra retsy tena matoky anao ary mitondra-mba afaka anao mihetsika miasa mafy tsara foana ny fianarana anieny lofa tsara indrindra zany mihitsy ry dadabe sady rehefa mahaindriko dia tsy ambakan'ny olona mihitsy hoe ho ambanimbaniana zany mihitsy ry dadabe fa tena misaotra anao moa zahay satria na dia zoara ny toerana misy atsika dia tsy mikiry soroka ianao manao izay ampianarana nahatrany tsisy tokony isoranao zany rehetra raha mbola manana fahafahana ka hoe afaka mampianatra andriko dia ataoko arak'izay tratra mihitsy ny ampianarana andriko mandra-patonga amin'izay tanjona tatiavondriko dia toko koa no maiko anao ry dadabe aza matahotra ianao fa tsy ataoko misy araka ny tany zao fitiavanao zao fangatahako aminao retsyirena dia zao hoe ahoana iny tsara tazona tsara trano ny fahendrenana ananao azonao zany tadio fa onjomonitsika mianakarerana eny oeto tsy misy havana tsy misy hoe mahafaka hanampy antsika zany ny fianakaviana tsy misy zany izay no itenenako anao tsara satria ny fahendrenana izany hampinga iray entina miatrika ny fiainana rehetra fa zao marina ry dadabe fa manina marina ho atsika tsy mananavana na fianakaviana mitsidika izany mihitsy sa ve dia tena tsy manaraka lazainao sa manana ihany fa tsy tia lala indrisy anaka tantara lava-peny amin'izany retsy aza dia miasa saina be amin'izany fa ny fianarana atao tsara mbola ho avy an'ny fotoana ilasako amin'ny ny marina sy ny tantara rehetra azonao fa atreo aloha ny fanadinana dia tsy tiako hiasa saina beny amin'izany aloha ianao amin'izao fotoana izao indray ary koa fa masaka anao ty vary aloha bateko vetivety ataovy sady mbola nendanreto vily kely reto koa ary zako azo atao be siranaka fa tena tsy naitrako le iziko endry fa za aloha andeha hanidiny vavahatsy hijeriny manodidina koa zay fa lasa
tsika ny hoe ahazoantsika taranaka hatreto aloha romamy dia manantena azo lazaina hoe misy mangirana ihany ity fitsaboana ataoko ity sady le dokotera nikarakarana koa tena tsotra sady mahafinaritra be mihitsy ay kosa mahavelom-bolo tanteraka izany ko fa toy izy foana aloha ny fitsaboatiana rehetra raha sitrak'Andriamanitra ny ahazoantsika zanaka dia tsy maintsy mahazo foantsika sady tena ataony mahafatifaty amin'ilay ohatrandriny aza mampomeo koa romamy hita fa zany ko so dia verina fa vazivazy ary zany ta fa vazivazy ny aloha dia izany no tiako ny aloha zao vavikely ny zanantsika voalohany ary izay tena ireko atrona ny andray aloha izy omen'Andriamanitra dia tiako daholo tsy manasafidy atsinako na izany aizany hoe tsara ihany mba manana vina sy mananofy reny ihany ny mantsy no tsy maintsy tanteraka rehefa sitrapon'Andriamanitra io romamy tonga eo foana fa ianao aza kifikify be ohatran'io antsikitsiky efa miezaka ihany ary romamy saingy misy fotoana fotsiny a mieritreritra dia nanamafo ny vitanao ve niaritra amin'izao tsy fiterahantsika izao rehefa njaratsika miaraka ary voatsika teo ambony altara ny hoe nao bonga nao kilemaina dia fanjaratsika izany kaza dia alefa lavitra rezy sainy tena vahoaponao ve izany teny izany sambatra loatra ary mamy sambatra manana vadiny manana sy tena tiana ohatranao aza misotrotra izany rery volana vatoka ianao rehefa iraitsika izany dia miara mizaka ny zavatra rehetra zao volana mba iomana fa hoaitsika ary mamy angamo ianao ty tsy miasa tokoa dia mbola ngesa safotsy hatramin'izay tena fa baraka marina fa tsy malala andro tsony izay dia nakona hoe ananany tsara ny sina marina andeha iomana zany fa izy aloha tsika nandeha mba natasoana sa hoanao izay no tsy manina na ara-pitsoratsika bonity matasoa tsy tianao sa misy ino tsy misy tiako fa gaga fotsiny hoe tsy lavitra loatra very manina ena nefa mampananao ny amin'izany tsika mandeha fiara any amin'ny hotely koa tsika no mipetraka mandritra ny fivahinianantsika ay ena ry andeha iomana vetivety aloha izany dia aza ela loatra any tonga dia any ambany any mandranao vetivety aka tena ohatra mampatsiahy zavatra ty toerana andehananay sy mamitiaka marina ohatra ny mamoa le fahatsiarovana taona maro lasa izay taty koa mantsy hitondra ny patrika asy ny rahanay tamin'izany fotoana izany ary mbola taty koa ny zakako mangity indrindra satria taty ny nandaozako fanariko ilay zanakay mbola mena vava tamin'izany ny zanako mbola velona tokoa ary vesy ny maty ny androtrinana renay sy patrika azy taty iny ka tsy teritreritra an'izany ntsony aleo no avy amin'izay mbanjiny ny sady fahatsiarovana sendra mba nyelona koa nge iny mino fa mba kisendrasendra fotsy izao ve fanjony izao arapaina zany ianao anaka fa dia afaka somba tsara tamin'ny fanadinanako avy alofinako zany zanako zany avy dia misaotra n'Andriamanitra sy dadabetsaka sy matsara dia misaotra anao koa na mampiana fahako nantanteraka amin'ny fianarako tena faly anaka tena faly mihitsy tafita ihany lay zanako kely marinako za koa ny tena faly sy dadabe
Ie, fa ina aloha fanomezana amin'ny tatape-anay misy mihitsy aho ka fa zao aloha aloha aleo sika aloha ikarakara sakafo dia mba atao miavaka tsotra ny mahazatra zany sa tsy manina ka fa ono ary iaina hoe ahoana indray mba lasa ihany ho any saiko hoe ianao tia moa zany miola ano fianarana sa ahoana eo indrindra sy mampiasa saina nahatra tadapeko otry fa ahoana raha no fianarana eto amintsika eny tsy misy akory sady lavitra be vao misy raha tsy hanao indray dia mety ho veromoka fotsiny mezaka natavatra izay tena tsy fanafatra hoe tsy haiko zay mety aminao re ataony ono ahy maninona moa ianao raha alefa mianatra any Antananarivo ka sy tianao ve zany amin'izay matsainao mora mahita asa sy mba mahay zavatra maro samihafa ihany koa raha makaniko no dia mety ve zany ry tadabe fa nahoana moa ny tsy mety koa ataoko ahoana koa zany namelanao rereto tsy hoarako daholo angendra raha eto na ny fikarakarana reo biby fiompy ireo ary sady iza koa no la fantatro any ka tsy mety sa mandeha Antananarivo zany ianao any anaka efa lehibe mila mivelatra sy mivoatra sady tsy tiako raha ohatra ka hoe tapaka sahady ny nofinofinao sy ny ezaka izay efa nofosanao dia ny fianarana zany efa matomatesanao io ka tokony toisana ohatran'ny farany ka na izany raha tadabe tsy mahafoy anao mizay sady tsy mety amiko na milanao rereto ianao aza dia matahotra tsy maintsy milamina ny eto aleo fa akan'nay fikely zafikely dratsonina hanampianao eto ka aza dia izanao saina ny hoe biby fiompy zany ny tenanao mpanjiny zany efa hatitra efa atao hoe masoandro mody le iny koa mantsy to olona mazoto miasa ihany dia izy no asotoko anao eto zaza mba azo etokisana ihany mantsy le kely iny mifahitako azoko no zao arany mizy aleo aloha andinika tsara ary tadabe ka zay vao manapa-kevitra ohatra ny hafa ihany mantsy zany eto zaniko ianao ihany ray no herany zay mampasoto anao zay no ataovy ary ataovy atsaina fotsiny fa mbola mazoto foana hanampy sy karakaranao sy ny fianaranao dia misaotra rery tadabe fa aleo aloha andinika tsara zay aloha fa taraiko eto fa mbola maiketena koa zay sakamalao dia tongolo gasy fa ny loka moa dia ikalamara no vonoy ataotsika loky bafety androany fa afaka fanadinana ianaoko endry rery tadabe izao ny tena hitako efa mba matavitavy ao no sady efa lany atodiko io iny ka efa antitra dia akaona ronikely vao iendasinao fainao tsara le amin'le fanaovana azy endry anatsy ny tena zainao dia faikony zay ary no fanasa vetivety asa tino asivanay sakamalao ela zany fa taizavony ianao zao no antaniko hoe taizafonako tsy hitahita mihitsy zasy volana zao tena gaga rehefa mifampanontany mihitsy hoe fanakaiza ary minino efa firy volana zay tsy tazana tsony tsy tonga tany an-trano tsony sady amin'io tsy mandeha tso lehilahy ranao finday naveziveziny fiainana teny sahirana mitady asa ay zay tena marina momba ny hoe telefonina tsy mandeha indray very lasa mpangarikosy nozakoza tandrema ihany tena enjana mihitsy
raha azoko tsara zany dia avy nitady asa ianao io. Zay indrindra saika anatra an'ireo dosie reto aho zao tetsy amin'ireo orinasy ry dia mbola tsy mandray mpiasa ahoana ry zareo. Tena reraka dia aleoko no mandeha mody sady efa miariva kotsy ny andro. Mampalahelo koa za mahazo anao zany tia fa hono ah fa asa ohatry ny hoe ahoana moa zany tena tadiavinao io raha fahalalako azy matsy a dia olona ohatra mba tena manam-pahaizana ihany ny fahafataro. Ie na manam-pahaizana tahaka ny inona ary moa afaka hanao iny ainao ihany ny fahafantaran'olona sy ny akamakamba asa momba mivarotra sy komersana na ohatraohatra izany ny tadiaviko e. Zay mantsy mifandraika amin'ny maro-pahaizana nanako. Ay ve zao e aleo fa ienoeno a dia raha vao mahita dia tonga dia lazaiko ianao. Dia misaotra betsaka zany ry mamy a. Inona moa ny tokony saorana any amin'izany ry mino a. Zay ihany eny mahampinamana atika e. Mifanampy a dia mifanavitra. Fiainana efa sarotra ity ve dia mbola ifampijerijery a. Zay tokoa aloha e. Ny tena sakaiza tokoa dia tsy amin'ny andro rehetra araka ny fitenenana re a. Fa zao aloha mba omeo aho kosa aloha ny numéronao vaovao e. Amin'izay mba afaka miantso anao amatsy raha ohatra ka sendra mahita sady mety tapitapika eo a. Ay ity ny coordonnéako dia atsoina amin'iny ary e. Saika mitovy amin'ny numéron'ilay cousin vao ray ty e sady tena ilay volana mihitsy zao ny numéronao a. Izy mantsy tena menimenina mihitsy hoe ela hony ianao tsy hita nisy fotoana ary izy mitady anao hoe hiaraka anao volonareo enao tsy hita ampitahoany amin'ny aloha felatsiniko e. Tena mbola serina be za dia tsy afa manoatra re a. Eny e zay anga marininy fa andeha aloha mamaika kely mantsy sao dia tratrariva be atika io. Ie dia mbola mamerina fisaorana re dia mampamangy any amin'ny volana any a. Mandra-piona mamy a. Velao mamino a. Fa inona ary ty mahazo ny dadabe ty? Tena tsy mety tsara mihitsy ny fahasalamany ivoray volana izay. Nefa ny volo ty efa manify dia manify. Dia akoho mambolona fotom-pivelomana mianaraka efa tapitra fongana daholo. Ny fikasako andeha anatra ny andrenivohitra ary ty tsy tanteraka hatramin'izao. Tsy afa mihetsika eto hoe ny vola entina ankoho ary tsy misy tsony. Na ary ary tsisy tahiry tsony ato. Dadabe a, efa nanahoana ianao izay tato? Marary azy ena. Tena marary atao volony vatako iray manontolo e. Marary ary amako. Makalo aina tsara e. Fa sy mba tokony hiverina amin'ny hopitala re no io. Tena tsy aretina tsotra tsony izy ho mahazo anao zao e. Oako zao anaka. Oako zao. Iena. Zaho angambanaka fotoana faraniko. Fa za miteny ohatr'izany ianao ry dadabe ka? Mbola mila anao ny izaho e. Sady ianao ihany fa sika mianakarena mba mifanohana eto. Tsy ry aina. Efa tena kely ny haiko. Fa fotoana ngam'izao ilazako nao tena mombanao anaka. Ataoko fa tsy tara ngam'izany. Ry dadabe za miteny betsaka aloha ianao a. Dia ka dokotera no zaka. Rena aloha ianao anaka. Tsy atratra izany dokotera zany tsony anaka. Ahoana? Manatony aloha anao aty amiko anaka.
dia ao mba tazono ty tanako ty dia hitanao hitsovata izy fa misy taratasy mombanao ao misy azy dia ahitanao izy anaran'ny reny miteraka anao dia teno ialo dia misy taratasy nampanarahany anaoko tao tamin'ny fotoana nahitako anao. Fotoana nahitanao anao azy dadabe? Tena tsy azoko. Tena marina riena dia zaza nitezaiko fotsiny ianao zaza mena vavy anao tapapolana no nahitako anao andrikako dia ry amonjon-drano tery tena nahitako anao 17 taona lasay dadabe fa inona daholo izany vakio tsara fotsiny le taratasy dia hoazonao le tantara fa niteniko aminao anaka dia aza mitana lahero na mikasany hoe amaly faty ana iza na iza tadio foana ny anatra zay nataoko aminao hatrizay tsy avina dia zay everinao fa valinao azy tena tsy misy azoko zay lazanaro dadabe ka taterao fotsiny zay lazaiko anao zay fa dadabe oay tena dadabe tsy azy ilozanao andro dadabe andrekako dia ahoana zany ny amiko dadabe dia lasa tokoa ve ianao fa tena ahoana eny mivoatranao ary dadabe tamin'izay vitanao rehetra tsy adiniko so rehetra vitanao tamiko mandria-piadanany ianao ary dadabe dia misaotra anareo rery izy mivady namaly ny fanasako androany aza mihafahafa fa zao ny mba takatra oly anaandro takatra zavatra mba tsotsotra ihany io ormino zao ve dia lazaina fa hoe tsotsotra sakafo anypitoloha be zao eno aky tsy misy mihoatra n'izao aizandray ary na dia hoe any amin'ny restaurant zany fa ndrirery zany nikarakarandreto tato anka le kozinanay izay no nanampy anaty eo ny karakaraka fa zany hoe mbola nisy asany fonjeny dia lasa izy fa maika hoany tsy maninona zany fa dia misaotra anareo ny karakara fa tena afa-po tanteraka fa zao ry izy mivady ahoana ke ny anton'izao feonan'izao sy izao fanasako anareo mivady zao moa dia tsotra ihany tiaka sisaka be deabe anareo tamin'ny fanampiana nataonareo anahy indrindra moa fa ianao ry mamy misaotra anao tamin'ny fikarakarana sy fanelanelanina tamin'ny fampijirana iasy inona moa tokony isoranao amin'izany ry mino fanampiana ohatry ny fanampiana rehetra ihany fotsiny nataonay fa tsy dia hoe nisy inona loatra akory sady io postanao io koa anie ohatrany hoe natokana ho anao mihitsy taorinan'le feonantsika reny tadidinao dia niala le commercial atao aminay zany dia tonga dia nindrona taty aminao saiko kanjo dia efa anjaranao io izay tokoa angamba dia inona aloha vavao kiry volana hatr'izay ela tsy niona an'izay inona makiry vaovao eo nomaly tsy miova ihany
Zao sa iratsaina fitsaboteny zao e. Azakivy zandry izy mivady fa zao tokoa e. Misy profesora zay ihany fantatro afaka mikarakara momba anareo. Izy aloha efa ela ihany no teto e. Zany Firmino? Ie. Aiza misy an'izany? Volana. Sao dia mba vahaolana ho antsika kosa zany. Ino a? Tena mahay ve aloha zany profesera izay indrisy zany e. Efa betsaka angekiny dokotera nandehananay e. Taizany tsy nitetezinay fa mbola tsy nisy mangirana mihitsy hatreto. Lenalehanay farany teo zao napana tena be ohatran'iny nefa avy eo tsy hitakory izay fiatsarany. Ny volanay fotsiny lany. Tena efa volana izay lanjery nino e. Izy lo tena mahay e. Satria nisy mpivady zay zao hitako efa 10 taona ohatranareo zao koa ny fadiny. Fa iny-mbola nantsaboana azy teo le profesera dia nahazo zazakambana ry zareo. Ka manina raha tonga dia omendry ny adresy le profesera e. Ino moa? Tena liana be amin'izany mihitsy amako. Zao ary aleo amin'ny larobia maraina dia miaraka makany tsika. Miditra 12 aho mantsy amin'io dia ateriko anareo amin'izay. Eny ary raikitra zaniko. Alaiko aty indri dia miaraka zany tsika. Efa mila tonga vao maraina be tsika be olona be mantsy aho. Zany hoe amin'eny indri dia efa mila tonga makana eto. Eny akia zavatra mahasoa zany tsy maninona mihitsiny. Misaotra betsaka ny amin'ny fanampindry. Tena misaotra betsaka Romino Tena misotranao amin'izany fanampinao anay mivady zany. Tokony mena ianao Romino fa raha miteraka somatsara eo izay mivady dia omena tena fanomezana farazay tsara indrindra ianao. Tsy misy farana re zany ry zareo ampafira ny fanampiana ataonareo anany efa zany e. Areo ataovy amin'izay ny sakafo fa rindresaka fotsiny tsika. Masotoa daholo ry zareo Tena mbola nampy mihitsy zavatra vaovao tsara be ny lazainao teoko. Masotoa ry volana. Reniko nanary ahy zaza voateraka ve tena rina tany alavitra be tany fa mba inona loatra raha ny antony araka ny volaza tata mantsy dia hoe tsy fidonony dia raha tsy nisy ny tata be zany dia tena tsy haiko hoe ahoana ny fiainako mety efa lasa sakafo ny biby tany anaty alatany ngamba tena mampifodifoko aloha zany na fidiny na tsy fidiny tsy tia lala sy tsy tia fantatra izay reniko any amiko izany vehivavy tsy vanina ary mato mitovy aminy fa ny azatratrako sy fantatro loha ataoko hitantsara izany atezerany zazanariny zany fa zany eo ihany fa ahoana moa zany ny fiainako zaza ty tsisy olona mampiakory tsy avana mba hanoana eto an-tanana ary tsy misy tsony ravina mako teto tanàna moa dia lasa niakatra ny andrenivohitra ho ny talohany natatezany tatabe iny mety andeha akatra ny andrenivohitra ihany koa ngamy zatika dia rehefa mahazo vola dia mamelo maso ty trano bonikely naisy tatabe ty aleo rangasaina ataoka tena izy mihitsy io daso iantsoko yaina fa iza koa ry za miantso ana zany za ve sindranarana mitovy aleo mandeha ka iza koa moa nona mahafantatra aty yaina andraso kia
fa iza moa ianao raha tsy madiso ohatray andindry sady ve kiza vo 4 volana zay iravo akia za fe de tsy tadidindry le namana mpiara-mianatra amindre taloha tany tanàna kia way eno marina ravokely marina ary tony ary tena niovabekindry izany aiza koa kiza ianao fa ohatr' zao ihany fa avaiza aloha ndry dia andeha hoaiza tomirongetana beko avana tanàna kiza io saika hoe akatra hitady asa ty mantomansy dadabe dia tsy misy miantoka tsonky fiainako zany anjay marina to mampalahelo be mamangy avaorina kiry aina dia mahireza dia hoaiza zany zao ndry io dia misaotra kia tena mbola tsy haiko mihitsy saika hoe asa manona aloka iza dia rehefa manambola dia zay vo mitady trano ka nifatrana ty-Antananarivo zany ange kiry aina ka lafo be zany veky tsy ohatry ny an-tanàna zany hoe manorina trano dia mipetraka fa zao kia ahoana kiravo amin'ny manamako andry dia tsy nanina fa apetraka ao aminay aloha ndry mandra-pahitandry asa sady mampalelo anany jery andry ohatr' zao ka olona mbola tsy zatra tokoa ndry sady ararotin'ny olona fotsiny ndry raha eritrerisiny andeha hanofatrano zany andray kiravo e tena misaotra kia misaotra ny amin'ny fanafotandriana aza mitomanatra anao ki fa mamenatr'olona way marty ety andalina nge tsika zao andao aloha any amiko tsy dia lavitra tokoa ange ny tranonay sendra andeha hividy zavatra kely fotsiny no fanozy tamindry teto tsy manina fa andao aloha ateriko any an-trano io dia avy indray za miverina mihetsena eny ary tsy manina fa andao ary zany dia tsy mananeritritra ny hitady an'io rendrio mihitsy zany ry zao tsisy raharaiko azy akia na zay misy azy ihany amiko tsy ilaina akory no mafantatra na miserasera amin'ny vehivavy mavandozo ohatran'ireny reto sary sy taratasy reto kiny napetra mitazomiko fotsiny mba ho fanajako ny tenin'ny dadabe fa raha natezerako dia efa nidorako reto aiza kosa kia eny fanazany azy izy angeno nahitany masoandro sy mitondra andrina indritra sy 5 volana sady mety hoe tsy fito niarako nylazay-mbarina angeno natonga azy nanarandry aza resena lahatra ity olona fandraisiko fahavalo kia raha tena tia izy tsy naterana na hoe navela no tonga ety ambony tany hitondra n'izao fahoriana izao fa tany ekipa dia efa nisorony zaniko eny tsy manome tsy ny andriary aina tsapako loatra ny atezerandrika nefa tadio fa tsy overin'izay tsy horendry mihitsy izy sady mety mitady andry mafy koa ange zareo any izay mety tsy fantatry ndry avelanko izany resaka izany ka fa ono inona marina ho any asandry somba mety mahita asa ho anahy mantsy ndry io miasa amin'ny agence le mpitady asa eny akisa zany hoe tsy azoko tsara ka ny asanayky manome tolotra asa olona mitady asa dia manolotra mpiasa ho an'ny olona mitady mpiasa azondry ve zany afandray zaniko ka ina moa zany fa nitady toko aty ka sendra vato azo antoko mihitsy nazondry asa igny anasaingy mila miofana kely aloha ndry tsy manina ki zany vonina foana fa dia tena misaotra ndray akiry ravo tena lahatra vaon'Andriamanitra mihitsy angamba miaona antsika tatiko raha pisana akitsika dia efa makany ampiasana fa mety misy tolotra asa mety amindry ao sady miandriany afaka mifidy patron zay no mahatsara n'le ao aminay eny tsy manatsafidy tsony akia rehefa mety amiko fotsiny dia hidirako ka zay angeo ahy zay vola azo koa mantsy dia angonoketiko modany ambanivohitra amelomako masony tranobonikely na sy dadabe zany tena mety mihitsy zany fa omaky angandry ity tena be karama be mihitsy fa tena miova be mihitsy ny fiainandrisaka tsy dia hoe be karama hoana ki fa mba manaja ny asa ny tena marina dia mba manome fahafahapo kely eny ny olona dia ireny mitambatambatra ao no azoko tombony kely
tena mampitsiretraka izany toerandry izany zao nataoko andria atao tsara fotsiny aky ny asa rehefa mahazo mifandritoko moa zany misoratra amin'izy ao anaty kopy sy ny karapanondrondry ao misoratra amin'ny dadabeaka izy ny raiko atao anaty karapanondry sy kopy kosa izay ihany no tiako fantatra ka ilaina mazava tsara mantsy ny taratasy rehetra izay ngambaki fa andeha asa za efa reo daholo ny sakafo karakara indray dia za tsy sana varotsony efa nampiasana ny sakafo eny ary amiko mazotoky misaotra kely faly zany zay mandray anao tonga so atao tranonay za no mamy monsieur mamy dia izy moa no volana vadiko efa nifampiresaka nareo tany amin'ny agence dia angamba efa milamindamina ny zavatra rehetra dia za koa fa mahafantatra nareo mivady dia misaotra nareo koa nandray ana tsy misy fisarana kea fa araka mifanarahantsika dia kalasy madra indriny ato dia zany tsy mody indray raha tsy isaka mifety nao hoe andro manokana izay lefa mifanarahantsika moko mazava tsara tompoko tsy manina fa mety izany ka volana tsara ngamba raha ohatra ka hoe ampahafantarina ho azy daholo ny raha izay rehetra tokony ataony isan'andro ny raharaha tena ataondrilo zany dia mikarakara sy manadio trano mazava ho azy dia ny mahandro sakafo sy manasa lamba dia mipasoka fa ny manadio ny fiara sy ny garazy indray dia aleo ataonay sy ramse ihany so matsy tsy araka ny dritsony zany fa raha tsy madiso ianareo mivady any zany moa ny ato eza ihany ka miteniko amindry fotsiny ry ena dia zao ataovy tsara ny asandry reo asa-pandreketana ndry ireo ataovy tsara entina atao zanaka-trano ndry ato fa tsy hoe mpanampy akory ka raha ohatra hoe misy manahirana ndrina misy zavatra tokony fanampiana dia aza mihafahafa mihitsy miteny aminay mivady izay mihitsy rena aza mihafahafa zany fa raha isotry ny ray aman-dreninao mihitsy izay iendretra zareo dia mbola mamirina fisaorana anareo ihany way saika adimiko tokoa ny karaha mandry moa zany raisindry daholo sa misy alefany amin'ny ray aman-drendry ka efa tsy manana ray aman-drentsony ay dia ilay dadabeako mba nitaiza koa ary fo maty voaingana izay nanosika hoe asa ty aminareo tereny fiainana rea mialatsiny akina mofotamandry tena mampalahelo tokoa zany tantarandry izany eno tena mampalahelo mihitsy ilay izy dia tsy mba misy hoe fa nampiany havana andrevy amin'izao zavatra mahazo andry izao ka ny ory tsy avy manana tsy mba nisy ny rahalaza izy dadabeatra izay efa zatra mitokamona sy voailtilika foana tena mampalahelo atyka vao hitako tany amin'ny agence mihitsy izy teo dia ohatrany hoe misy zavatra manintona sy nampangoraka be anazy ohatrany samy nankiana daholo tsika fa volana andana mba hatoroy azy ny hevitranony dia atorotoro daholo ny zavatra tokony ataony amin'izao voaloha zao aloha dia aleo nareo miaraka mikarakara sakafo mety zay eny tokoa andaoky ena oety raha hoetandrireo lasa saina lavo zany fa misonana angaky sy vo vita kiny ao koa tena potika no hafa fa misy inona ho lazoky so misy afaka nampianandriany mosany zay fa hoe pimandory indry koa zany dia manao zay mampitaintaina ka fa misy inona ho
Nge tena nahazo tany mba profesera Valéry Fokiny. Dia lasa sy fa tsy afaka hiteraka tsony hoe kisa. Izany a. Sao dia mba lainga aky izany na zavatra tsy marina kosa. Sampy aky dia indrindra amin'izany a. No, zareo reto taratasy varana izy reto. Tsy afaka miteraka tsony na vokatra fanafody be dia be taloha. Tsy miditra vita. Tsy azoko aky a. Indrindra hoany koa. Naneko aky indrindra ndrivy moa dia amafena. Misy tantarako taloha izay tena mbola tsy fantatry indrindra mihitsy. Dia andrahoana tiako ilazana an'izany indray. Kanefa mialohan'ny tantarako an'ilay izy dia angaviako indray mba hitsinanao tsiambarantentsika sy indrindra moa zavatra tantarako izany. Izay aky mahazo matoko indray fa tsy hivoaka izany resaka izany ka. Aoky tantarao fa tsy maninona. Ohatran'izay roapolo taona lasa izay mbola vavita ambin'ny folo taona fa izay afaka tety amin'ny tovolahy anankiray izay Patrika ny anarany. Izay aloha tena mifankaty ary manana tanjona ny vady mihitsy rehefa taty aoriana nefa ny andro sy fotoana. Toe-jaza? Aloha toe-jaza kanefa rehefa lazako tamin'ny Patrika hoe voavoaka dia tezitra fofoaka be izy. Dia zavatra nyteneny tamin'izay no mbola tsy vonanao iray mpianakaviana hono izy na morona tokantrano. Ndrekako. Dia nanao ahoana kiva? Dia niterena nalazaza kia kanefa tsy nakeko hatrany farany ilay izy. Ry dada sy mama koa moa tamin'izany dia naniry anay hoe hivady. Raha honany traro mihitsy azy Patrika hoe raha tsy hampakatra vady hono dia hokazay. Izany veky. Dia ahoana ny toyiny? Ny fara moa dia nanaiky tsy vita ny Patrika hoe hanovodiondry fisehoana. Fa ny soratra sy mariazy moa mbola miantra satria mbola tsy hanasa izy tamin'izany. Tary izay dia fanaraka ny fianakaviana Roatota fa hipetraka any ambanivohitra izay. Any bebeandry Patrika izany. Dia azy izay miteraka. Mba hoe hisorohana ny fahafahambaraka izany. Dia nanao ahoana aky? Teraka ihany fendrika ahoana? Tany miteraka. Fa talohan'ny teraka dia laza foana Patrika fa mbola tsy vonana mitaizana io zaza io hono izy. Misafidy ary ato amin'izany hoe na hono io zaza io na isy rehefa teraka. Izany dia ahoana? Teraka ihany amin'ny farany. Saingy andrahoana Patrika ilay reniteny andeha tamin'ny fianakaviana Roatota hoe tsy azo ilay zaza fa matao akibo. Dia nataonareo aiza izany ilay zaza vao teraka ka? Sa nitezan'ilay bebe amin'ny Patrika? Tapabola taoriana ny terahako dia nentin'i Patrika nandositra. Nentiny tany ambanivohitra Mantasoatany. Dia tany lazarana hoe mila misafidy hono na mbola hiaraka aminy tsy misy an'io zaza io izany. Sarak'izay dia ho avelany zaza sy ny zanako. Ndraiky? Izany aky. Tena lehilahy mavandoza mihitsy izany Patrika ndry izany ka. Dia ahoana nataondry ary avy eo e? Tsy mba fitiavana azy loatra kisa. Voatery nanaraka ny safidiny naleoko fidy azy sy manaraka azy. Ndrekako. Dia vita andrivy ve? Raha azo tsara izany dia mivononareo ilay zaza. Tsy vonoina izy ka. Fa ahoana nataonareo azy? Tsy nakeko hatrany fara mihitsy ny hamonoana ilay zanako. Ny any fara-hevitra dia fonosoko ampy izy dia nataoko mafana tsara. Dia napetrako teo amoron-dalana izy ary nampanarahako taratasy sary tapaniko tambola kely. Andray. Dia vita andrivy ve? Fa mena andrivy teraka e. Tena disany aloha ndry e. Na dia fitiavana toyina ary veky dia mahavita manary zanaka. Sabako aky izany ary tena manena amin'izao mihitsy amin'izao. Fa hono aloha e. Nanahoana ny toa fiarahana izy Patrika? Mivady ihany izany nareo sa ahoana? Teo aky vao tena tantara
Fanesinaka ainy atona lery patarikana anaran'ilay zanako kay mba hahafahany miala moramoramo rehefa tsy azo mitany fanalanjaza hony a dia naleo nanovatetika mba hahafahany misara manina marina kira misy azoko izany ka aza vao tsara aloha tetika nentina ianana tamiko tahola ke zavatra natao dia nasarisarina vakiondy ny fiterahana tany amin'ilay voalaza hoe bebeany ary taty ariana vovoatao fa aisaniko azy tsy tena izy daholo ny fianakaviana seo tany aminay na le lazay fa hoe bebeany kay tetika nentina andaniana ny raharaha daholo fotsiny reny tena mahavandrozy raha olombelona ka dia tsy hitandritsony izany izy hatramin'izao ary le zanakindrinana ao a mbola hitandriany ve tsy hitantsona kipatarika le zanako indray tena tsy haiko fa ohatrany hoe nafiko niaraka tamin'ny patarika izany ka tsy ndrava eko tsony taoriandraiky lasa mivary lavo sy tena naditra nataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra hitako hoe afaka aminako eritrehitra sy nadonako amin'ny patarika sy ny olana be nentina ndraiky mampalahelo izany tantara izany ka angambaka tena vitako daholo ny adalàna rehetra tao anatin'ny telo taona saingy tao anatin'ny fanapozana mifanenako tamin'ny mamy izy no namelona indray fanantenako efa potika sy tsy nisy tsony ary dia tapa-kevitra fa ajango daholo ny adalàko rehetra ary tena leoko naniangana fiainam-baovao niaraka tamin'ny mamy mihitsy aza dia izay akia mino afa vokatry ny adalàna nataoko tahorin'ny fisarahana sy patarika no tsy ahafahako miteraka tsony dia tena tantara marina ka dia ahoana kiny ataondry amin'izany natsoa moa kiny izao tao tsy maintsy manaiky zava-misy izao le hoe mizava vokatry ny natao raha azoko natao ngamba nitady an'ilay zanako dia nataoko izany raha tsy hoe efa maty angasina satria mahereza aloha ndry izaho mbola eto foana vonona mifanohana amindry misaotra besaka kefa tena namana tokoa ndry volana finty mahazo anao marary fa mahiny ianao nohatra malimalika ohatrany tsy ahitatiany mihitsy tena ohatra reraka be izany ary mamy tsy haiko hoe mitady anafy avy sa ahoana ka andao ary ho any dokotera tsika dia mbola tsy alina be ny andro maninona many dokotera aho tena tsy nandeha amin'izany dokotera izany tsony kosa aloha fa maninona ary nanaona tokoa moa valy analizy nataonao maninona makale koa le fanontanianao ka aizako isaka an'izay miteny ianao dia mametraka an'izany foana volana fina mihitsy ny mahazo anao za maninona anao tsy ohatr' izao mihitsy nitoetranao tsy ohatr' izao mihitsy no ahalalako anao mariny ohatra ny olona kizidina kirina asa tsy haiko misy inona volana azafady mamy tsy fananiko angely hoe mahatonga kizitina ohatr'izao fa inona nefa ny tena olana za nefa adinao ry volany inona anao nafenanao ny zavatra mahazo anao ka mamy ahoana tena tia-na moa ianao ory volana tiako tena tiako ary mbola tiako ianao izay no natonga nananontany anao anie hoe inona ny mahazo anao tsy fantatra mihitsy aza manjotra ohatran'izao re za mba te hampifaly anao mihitsy izao ary mifaly androale analizy nataoko tany amin'ny professeur dia nanahoana ka inona valiny dia
ho sanatri ve ka tsy afaka ny fampiterakitsika ro mamy misy olana ho no vatako vokatra finanako fanafody taloha dia izany nanimba ny tranonjanako. Maninona? Izany lozy izany marina ka so dia mba manonofy ary ahy na hoe lainga kosa ny zavatra lazainao izany. Za ve dia andainganao amin'izany tena tsy zakako mihitsy nanainao izany vaovao izany ary. Tena mafy kosa izany dia tsy hanataranaka andiko izany tsika tsy mihinao izany ary volana ka tsy haiko tsony tena mila hipoaka ny tsara lohako ato mieritreritra an'izany. Mahereza ary volana izay izany no anjara nomen'Andriamanitra antsika koina moa no azo atao tsy maintsy zakaina. Tena kapoaka mangidy mihitsy ilay izy ka tena izany natao. Tsy haiko tena tsy haiko mito ihany izay ataoko. Aleo mihitsy aloha makasaina kely andeha hivoaka kely any aloha zahay. Mandeha tsara ve? Tena mandeha tsara kia sady tsotra be daholo izy mivady tatroako kosa tsara kosa zaniko atao tsara fotsiny ny asandry dia atao tsara izay ihany dia efa ampy. Eny kia sady izany tena tena mijaly aho hoe izany tena dia hoe somary mafimafy aza indraindray fa mahafinaritra ihany ka satria mba mamifanampinampina koa izy sy madamy rehefa hitany hoe tsara ko ny raharaha ohatrany. Ay ve mahafinaritra koa satria izany fa izao kely napetsako andriry aina hoe ahoana andeha hodany ambanivohitra ho azy izany ny rasabotsy izao dia tsy haiko isa dia mba tokony miaraka antsika sady tsy hijanona ela nge laha ty any dia efa miverina izany veke raso aloha kia andinika kely dia hita eo eny za nge tsy hoe maniry indri fa mba sosikevitra fotsiny ahy mahafinaritra matsy raha mba hitandreny any an-tanàn'ireny hoe ireny mivaty nosondrotra ny tany fa tsy manadiny ny tandrazany. Izay any aloha fa izao nga makiny mety miantso andry amin'ny fotoana iny dia hitako eo na za koa zany akina manembalembana ilay akanina sy dadabe fahiny iny hoa fa miandarana ty sao dia sasa tandro be aty so be ny patron andreo tsy mandroaka eny kia mahazo tondry ka manaraka indray veloma ary Tia voya volana andrekako volana mamy fe izany fa ao redirajao aleo aloha tsy tary ny aina fa aleo izany andeha hamohana azy ihany ka voya ho avy fa iza izy no atao ro ato tsara to ny vola efa adray jajerika sy naodotona tato lozanao volona mapiditra lehilahy ka dera afenatina izy vo mamoana mangina ianao zamitelefony eo ary midira fa mamenatr'olona ka tabataba mitiandro efalina marina na iaina aza tsy hotaitra amin'izany sarako zany zara matotso maintsy mikozy aleo hoen'ny olona na iainana izy tsisy raharaiko azy zaty ary nanomboko viana moa ianao no sotro tsy rahako
atorova tsy mahita moa zana hitsaka tsara ao ahy hitako daolo ny ataonao ary velany any ary mety zay mihitsy no mahatokanao tsy mety bikin'io kozy sazinan'andriamanitra ianao avehivavy mbolambola tamitsama ty vitanao fe milaza teny mandratrana oatra zany fa maninona mihitsy nitovetako sao dia mba tsy rarontsony sady amin'izay sa ohatra tsisy marina ange zany lainga daholo za voalazanao zany mararina sy rarina matotia dia zao kozoko aminao ianao tsy mety bikina momba ianao satria vehivavy ratsy fitondrantena tena tsoroko aminao fa malahelo mihitsy isany verina madova zao isa sarako zao vatoko boribory tsisy fahadimy zany hoe dia tsy mampalahelo ho ianao kalaboba mitapy ty mamya maminona vazatsy mamo tsy anao rery angema tsapa hoe malahelo sy mangery firy amity tsy fahazoantsika zazy ty za koa ngemba malahelo fa saingefa reny arahana hita reny alanenina natao tsy fitinohanange momby efa ela raha matotiny retako tena ela leo efa firy 5 enina 7 taona ve zao zay nahazo ana 7 taona ny asa maina fa tsy niteraka oetsy no ene tsy maiko sinenao romamo raha miteny ohatry zany tady dio anefa fa tsy fidiny ho anazy aho ary tsy fananiako mihitsy eo tody mody manao raha mafabe mody manrehetra mampalahelo mba hitanadalako ka aloko mandeha midodo fa tsy bamba tsy mijajerika ohatra ampoto eta voatra rety fotsiny defa olona angainao sy sakafo sakafo aniny le za ngefa ny andranao vo inany lero dia sese friry anao am'izay no mabebekemo alasa eny aroko tafandriamanitra vaty malalako zany fa dia ina loatra rety io azo anaty tena mitady kivy aka setra vesara sy fijaliana sa inona mahatonga ny fiainako ohatr'izao ny vaty mba natao hifanampisy hiara-hiatrika ny fiainany teny mba ho lasa mpanjatsa sy mpanao teny mahery zanaka izay mba nirina taona maro sy mety azo tena mafy tika fina koa reny tabatabaly reny tena gagaiana raha misemamby dia hisotro toka le zavatra nambarany reny kosa aloha tena diso tsy manitsakisaka zany madama ary tsy mba mivoaka ny trano zany mihitsiko ary tsy mampiditra olona fa tsy madama miny any le namaniny fa mampalahelo any tantara madama tika ity izy hoe momba ny olona monga tena maniry zaza fa ny olona miteraka manary zaza tralilay reniko navamindoza aloaloha ny asaka atao efa tatrakonga amin'izay madama yaina
mba anaovy mafana ny kera amin'izay azafady. Tena bongo be mihitsy masiny madama izany. Mety avy mitomany ngamba. Ndry mampalahelo ahy izy ity ka. Andraso aloha resako hoe. Madama, misy zavatra saika resako anao a. Oe ahoana ke? Tsy hoe miditra amin'ny fiainatokantrano kory sanatria saingy efa niresiko toy ny ray aman-dreniko nareo mivady. Indrindra fa ianao zany ry madama, efa niresiko toy ny reny mihitsy fa ono a. Fa ina ka reny tabataba be nitranga tamin'ny alina reny. Ino ndry reny? Ndry femokiana fiainana na za koa zany mba gagy tsy fanao mamy zany hoe misotro toka somamy zany hatramin'izay mivadinay. Saingy gaga aho omaly. Mahereza madama. Ny fahitako azy dia mitady isam-piady nareo mivady. Misy mialina amin'izao fifankatiavana sy toerana misy anareo izao dia izay ngamba no mamelo andramsy. Eny mety azo eritreretina ihany ake zany a. Saingy ny fahitako azy aloha dia tena tsy zaka mamy mihitsy na zako azy hoe tsy afaka ifampiteraka intsony izay. Dia ny hita mety dia mamono eritreritra amin'ny toka mba natonony an'izany. Izay tokoa aloha fa sendra-pena daholo izany madama. Mahereza dia matoky foana n'Andriamanitra. Ndry mamerika izany tenindry izany. Tsaroko ohatrany hoe maivamaivana izany ana ilay tia anatiko aty ary miresaka amindry. Araka nyresako anao teo efa niresiko toy ny reniko ianao. Za matsy tsy mba manana reny izany teo amin'ny fiainako vao kely dia efa maty izy. Izay mararanao madama dia marary akoha. Misotra kiaina. Ny angatahako amindry fotsiny dia izao aleo mba ho tazomina tsy mbaratelo ireny zavatra enondry ireny. Tsy azo lazay indrina amin'iza mihitsy ireny iny fa na dia mamy aza. Rehefa mihoana ireo dia tsy fantatra fotsiny hoe rediredy ny alina ireny. Indry madama. Dia izao koa kia ndandry metsena aloha dia tsy maninona manaovy ndry somary elaela mihitsy fa mbola iresaka kely moako izay mivady. Tsy maintsy tena azy moramora ihany ake izany ireny zavatra nataon'ireny tsy maninona ka raha izay mampilamanareo. Reto mbola itsena ndry dia tiako misy vola ho andry mba hijerijerendry akanjo na ohatrohatr'izany ihany mifotra madama. Vitsy ty ilay rano fa andeha rano izahay andala aloha mandro kely fa misy raha mafana ho anao ndry ary mahiny ty masonao ny tobongo be ngainao ny tomatsy sa naninona andray dia tena tsitsaroanao tokoa fa mamy ireny zavatra nitranga alina reny. Fa nisy inona alina ary aiza aloha iainy toa ianao indray no atao an-dakozia lasa izy lasa nandeha ny tsena any izy andro efa misivy sasana any izy aho fa nisy inona ho alina marina raha nahatsiaro ninina ka alina be mihitsy ianao vao noto tamin'ny alina ary tsy vitan'izay fa mamo dia nanao vavabe sy teny mandratrana mihitsy ary tena tsy zakakory mamy aleoko aza mahita anao mikasy tanana sy mamono mafaty anaty izay manao vava sy teny mandratra ohatr'ireny dray aky zany ve eno azy dia voalazako anao izay mifona aky mifona ary vady malala koa teny tsy voahevitra vokatry ny amamona fotsiny izany tsy vokatry ny foko mihitsy ny nanaovako an'izany angamany mamy raha tena hoe tsy zakanao ny tsy fananantsika zanaka dia tsofoko rano ianao tsy afaka name zanaka anao efa zaho vadiko boribory araka no lazainao anazy volana
ny fona moa kisheria tena mariny, tsy misy misaraka izany eo. Efa mpivaditsika, efa nakaman'Andriamanitra ary natao isidra ny olana rehetrarehetra. Rehefa tsy mamangena oromany dia mba mahafinaritra ohatr'izao iry e. Tadidio anefa fa folo en'ny alahelo ny alaheloko amin'ity tsy fahazontsika taranaka ity. Aza mpijalianao torentsony ary mamy. Eny ankiry vaty malala koa. Tsapako ane izany. Tena tonga saina mihitsy aho fa tsy nety nataoko. Nampaheranao aza ny tokony nataoko fa tsy hoe vao mainka mivary lavo sy nandeha nisotro toaka izany indray. Ka zao akia. Mariky ny fifonako sy ny fanerako ny atsoky dia andaontsika mba hiaraka hivoakintsika roa. Ndao akia rehefa avy eo sa ahoana? Ko maninona moa? Fa saingy tsy aleo mba rehefa tolakandro. Eny ary tsy maninona e. Fandala amin'izay aloha ianao ary mandro e. Sao dia mangatsika eo indray ilay rano mafana. Lasa ary aloha e. Tena hitako hoe nampiova be an'ilay vadiko nahafantarany hoe tsy afaka miteraka tsony aho. Hitako tena malahelo be izany izy. Na dia mody afeny amin'ny fihetsika manambitamby aza. Inona kiny ataoko Volana namako ndria ary tsy soroka ilaza mindry fa tsara kira teny indria mamy marina rehetra. Indrindra ireny tantarandry taloha ireny. Amin'izay mantsy fantany tsara ny tena marina mahatonga an'izao fa tsy anjavonjavo aminy. Mino fandrivy ahoany raha fantany ve izany tsy ho vitany aminay. Tena tsy sahitena an'izany akizaka. Ilasaky indria tsy manino izany rehefa haindry fotsiny mitondra ny resaka. Tena tsy vitako marina e. Vahaolana hafa aloha menaka. Tsy mahita vahaolana ankoatr'izany intsony ankiza. Sady raha fantany ny marina dia mety afaka hitady vahaolana miaraka nareo e. Ka vahaolana inona tsoa moa no hitanay eo e. Efa tsy misy azo atao tsony ange. Tsy afaka ny fampiteraka izay. Ka aleo indray zany ikobina sy anafina marina mandrapahafatsy. Ka ilay fomba iresako an'izany amin'ny mihitsy ange tsy hitako hoe amin'ny fomba ahoana e. Sandrino iresaka aminy. Tsy mety ankizy izany resaka ireo mivady ve dia tokony hijirako. Sady ohatrany hoe izandray malala lohany raharaha tokantranonareo raha miditra amin'izany. Aleo aloha izany dinika tsara ka. Marina e. Izay mihitsy e. Dinio tsara aloha. Fa zakina nanaeritreritra hoe hitady ilay zanako aho. Tiako hita izy na dia tsy mahalalana akory aza. Tiako andray fonako izy alohan'ny ekipimy masoko. Tsara aloha izany vinavinandry izany e. Saingy amin'ny fomba ahoana nefa. Tsy haiko akia. Mino fa raha mbola misy izany atao hoe antsony raha izany dia mbola ho hitako izay zanako izay. Ohatrany hoe misy fanantenana be izany atao anatiko e. Maherezaka ia. Izaho mbola eto foana nampindry. Fa angatadalana kiza aloha angamba. Ay, misaotra betsaka ary. Ie, mandra-piona kia. Dia arabaina izany ianao rena nahatratra ny tsingery-taona nahaterahanao indray. Za mihitsy kia. Dia mirary soa ho tahin'Andriamanitra dia mitombofa endrena trany. Ie, dia misaotra nareo izy mivady Mankasitraka be tabenareo na tsy aro tamin'izao aniversairako izao.
tena tsy nampozy koa izany kay ny antony hitondranareo anaty amin'ny restaurant aty. Ie ka homarika fiara-bana indri dia misy fanomezana avy aty aminay vady reto. Way fa iny reto rezy mivady tofiravaka volamena so dia mba tsy mendrika eo anazy reto e. Tsy mbola nananotry ny tomitsy ny zatra amin'izay nenako e. Efa fona eo anao reny ianao ane ka tena raisinay ohatran'ny zanaka nateraka mihitsy, tsy olo-kafa mihitsy ianao aminay. Izany mihitsy kia atolotra ampitiavana ho an'dry reny. Misaotra rizo mivady Andriamanitra tokoa ny amarisoanareo. Fa mandra tonga ny sakafo sika aloha dia tsy aloha mba miresadresaka kely tsika sa hoana ry volana? Za mihitsy hono ary aina. Ie misy fantaina tiako antaninanao mba afaka lazainao anay fohifohy ve ny tantaranao hoe mombamomba anao sy izay mety hoe tantaranao ka nahatonga anao hiasa taty andrenivohitra. Tsy manina mihitsy ka. Araka nlazaiko anareo ohatr'izay dia tsy manana anaray aman-dreny izany fa dadabe foana no taizana hatramin'izay hatramin'izany mbola kely izany io mandra-pahafatiny. Mandra-pahafatin'ilay dadabe anareo izany? Taty ariana hoe voafantatro fa zaza nitaizany fotsiny fa tsy zafikely ny akory. Ay zaza hita ny tany amoron-drano ahy e. Araka ny lazainy dia nareny koa dia nisy taratasy sary tapaka izay nampanarahan'ilay reny koa. Sary tapaka? Ndry fa nanina tapaka teo koa ty volany tohatra amin'ny valoarika tapaka teo. Eno fa manina ianao madama? Iaina ny zanako marina. Fa zanako ahoana volana? Sao dia mba lasa dala ary ty ianao? Tsy lasa dala mamy ny zanako, tena ny zanako io mahaloana anahy. Andreasa ny hafaliako marina. Etsy fihinko izany zanako izany aloha. Madama fa zanako ahoana? Dia ho sanatry ve? Iaina mitovy amin'ity ve ilay sary tapaka any aminao any? Way fa tao mitovy. Raha azoko tsara izany dia ianao ilay ka tena tsy mino tena tia manoloana anaty ve izany vavy tsy vanina nanariny zanany? Ena kia za tokoa ilay vehivavy tsy vanina mpanary zanaka lazay indry izany zanako indry. Fa inona re tiry lanitra marina mafy raha misy azoko mihitsy ny zavatra lazainareo mamy zany io. Tsy teritreritra n'izany e. Lafaka ena andraso ofona kia. Volana andraso fa inona ary ty ataonareo ty? Volana tena enzana aromino fotona amin'ny fiara izy fa nendrika tamin'ny aina izy tsy haiko hoe inona no nahazo azy mianaka fa vo avy nampiseho an'ilay sary tapaka taminy aminy volana tonga dia lasa midito ny aina dia lasa nanenjika azy koa volana sady nyteny hoe mifona ny zanako ka tsy hitany intsony ilay fiara nandeha teny amin'ny arabe foana ilay fiara izy satria nanapaka tapaka mafy hatramin'izao izy eo amin'ny hopitaly eo dia lira tena tsy hita mihitsy izay nolazaina vo teo izy zao vao mba nahazo tory satria mba nomeny dokotera fanafody nampatory. Mazava
azoko tsara daholo zao mifandeha tantara rehetra ka. Fa mazava aminao ahoana ry mino a? Nga misy zavatra fantatrao? Mino a? Miangavy ianao a. Raha mahafantatra zavatra ianao a, dia lazao amin'ny marina. Lasa tompotrano mihaony fotsiny ane izahay. Mamy a. Ahoana? Andao lotsabony volana dia ho tediavina koa iaina, satria zareo ihany ny lakile an'ny tantarako. Tena tsy azoko mihitsy ka. Fa ina daholo izany kinafinafina roa izany e. Fantatra tsy elo ihany ny marina. Marina? Fa zao aloha andana tedavy iaina. Tena ilaina izy maty satria izy no isan'ny fanafody mitsabo amin'ny volana sy hafaingana ny fahatsarany koa e. Ka i volana zany mbola marary, sady aiza koa no ahitako any aina. Tsy maintsy karoanao izy. Izy ihany ny fanafody asitrana amin'ny volana ho efa miteny anao a. Ho lasa dalo mihitsy ny eo volana io raha tsy mahita azy e. Ka inona ary no atao e? Izao e. Efa eto fa ndany ianao mandeha mitady any aina. Minao fa any amin'ilay namany izy izay mipetraka. Tsy nilazaina anareo ka ny toerana misy ny namany na ny fianakaviany? Iaina indray aloha dia tsy manakava an'izany aty e. Fa ilay vehivavy napiditra azy tany amin'ny agence izay a, izay no lazainy fa hoe namany. Andana ary jereo fa mety ihany izy izay e. Tsoroko aminao aloha ry mino a. Fa noho io vady koa no anaovako an'izao. Hatreto mantsy a, dia tsy misy zavatra azoko mihitsy mifandeha ny tantara rehetrarehetra. Andana aloha fa azonao foana io rehefa tonga eo iaina. Eny e, aleo ary aloha andeha. Eo ianao a, aza ilotozanao mihitsy izy dia mba hainao manara-maso azy tsara eo. Izay fa lasa vetivety aloha. Ndana re a, dia aza ela loatra any a. Tena misy marina ny antsondraka. Isa monina na po fa mipoitra indray ny tantara rehefa 20 taona lasa izay. Ary dia indray trano tao mihitsy ilay mpianaka tsy niona nandritra izay taona maro izay. Dia tsy mety eky izao ataondry izao a. Rendry niteraka andriva dia tsojerendry sady amin'izay ty izy tradotsy. Tsy misy tokony anariko azy akia. Sahazazy izao ampafirin'ny fangirifirinana mpitondra ny anamiko izao e. Na zany azy e. Zany ika ka zaza tapa-bolana ny nariny e. Zany rehefa izy indrika mbola isiraraiko azy any mamay ho tiako izy ka. Aza manao an'izany kia, aza mamaly ratsy ny ratsy zany. Tafa ohatra key zavatra vitany a, mikatona tanteraka aminy ny foko. Raha napoziko ilay mpampiasa ihany ny reniko a, tsy mba niasa tao mihitsy a. Naleoko ihany fa diranovana sy mahantra tany ambanivohitra ka. Toy izay nanaiko andevozony tao. Aiza koa kity izany a. Antsondrano na tonga nareo mianaka ho tafahoana toy izany. Tsy navelan'ny fiainana tsy onany ianareo na dia 20 taona raha teo ariny. 20 taona lasa izy izay navitana anary a. Ankehitriny izay vao hoe zanako a zanako. Tsy mety an'izany ka. Ary io famombany io mitodiny nanaovany a. Sahazazy ki izany a. Dia tena tsoany amin'ilay mpitany mihitsy izany ry. Tsy hoana e, feno loatra ny foko. Zaza nanapa-kevitra mihitsy hoe andeha ho teny ambanivohitra fa tsy mahasoaka iny aty a. Odio! Aiza olona e? Hoadray, misy olona izany. Andraso aloha jereko. Manahoana ianao? Salama tompoko. Azafady indrindra, saika an-tany aho hoe ono a? Ato ve no misy any eny azafady? Ianao moa ilay namany? Eny tompoko, fa isaka ianao azafady. Ny tena marina tao amiko izy no niasa e. Ary misy vonjena tena ilana azy maika mihitsy. Raha ohatra ka ao izy. Ao ary mandrosoa aloha ianao e. Ry, tora amin'ny mampy. Fa hoana koa nahitanao anaty aty? Iaina, ndao re vonjena tena maika be.
tena mila anao volana. Mirediredy ny anaranao foana izy eo sady tena marary mafy izy, vomafy izy. Ka ina moa dirako amin'izany? Tsy misy raraiko an'izany mihitsy. Iaina, tena mifona aminao aho, tena mifona. Mandoalika sy milela-paladia aminao ahy. Tena mila anao ray volany. Ianao sisa no amin'ny fanafodiny. Iaina. Hatr'izay tsy ny raraha, vita amin'ny nanary aho. Ka rehefa misy lanana avy hoe mody manampitamby indray, tsy anaiky an'izany mihitsy aho. Iaina, teo vitanao ve ny amela azy rery amin'izao fahavozana izao e? Na zaho koa aza anie tsy mahalala an'izay fandehan'ny tantara mihitsy taloha e. Fa vonjena no nakanesako aty aminao. Andao morena. Andao moa e! Sao dia tara loatritsika. Iaina, efa olon-dehibe ohatran'io ve kiny mandadilay sy mitala eo anatr'indry dia mbola tsy henondry ihany a? Mba matahora kian'Andriamanitra. Noho ny fitalaonao raha misy dia tsy maninona ary a. Misaotra Iaina. Sy ho ananakitsino ohatra an'Andriamanitra koa mantsy raha sanatria hoe noho izana fa to olona anankiray. Tena misaotra retsy. Misaotra retsy nampandevitra ny ampopoindria. Ary andaontsika andeha andao amin'izay. Andao ary. Rava. Raha afaka kendry tendao eraka aminay a. Tena mety mihitsy izany Rava. Andao fa tsy maninona e. Andao. Zareo afaka mitsarana-reo afaka manameloka anahy koa kanefa tiako fantatrareo fa tena neniko ireny zavatra ratsy vitako ireny, indrindra fa tamin-driry iaina izay zanako nefa dia vitako nanary andrisy tsy nrarahandreno sitrapoadalako. Tena mafy tokoa anao zoganetiko hatramin'izay nenako izay. Tsy moro izany hoe fiainana tsisy ray aman-dreny izany. Dadabe no nitaiza karakara namelona nisahirana tamiko. Mora miteny hoe mamela fa sarotra kosa ary madamy volana amafany tantaran'isy a. Tena gaga sy talanjona mihitsy amin'izany tantaranao izany ry volana. Vitanao ve izany indritra izany? Tena tsy mampinoka. Izay angely lazako teny am-boalohany hoe afaka mametsina sy manameloka anahy nareo e. Tsy anjarako mitsaranao e. Ary tsy fombako izany mandatsy olona vo izany. Tsy izany mihitsy mantsy nampianarany dadabe anahy. Volana. Mahotsa sy tena mampalahelo izao toerana misy anao ankehitriny izao. Izao hoe ianao tia malemy tsy afa-mitsangana intsony, atositosika amin'ny chaise roulante, vokatry ny lozana azo anao iny. Dia mbola sahy ihany fe ny hoe andatsanao, izao no teniko aminao e. Atao vianatra ny lasa rehetrarehetra. Tadio fa misy farany zavadrehetra ary tsy maharitra. Eny misaotra nareo ny amin'izay fa mba misy fiangaviana kely aminareo mianaka ty tsy haiko hoe mety aminareo ve sa lazao e. Mangata-pamelana aminareo ary zareo alohan'ny kipimy masoko a. Tsy maintsy ho tonga mantsy izany. Volana, aza dia miteny ohatr'izany re ianao e, miteniteny foana loatra. Vadiko foana ianao ary tsy mitana railo aminao mihitsy aho. Mamilanao ahy, tena mamilanao ny foko manontolo. Tsoroko aminao otrana da mivolana fa raha ny zava-bitanao tamiko dia tena fahavalona andresoko anao noho ny fitsohanao andraikitra. Saingy tsaroko ilay teny dadabe teo am-pelanaina hoe aza mitana lahelo na mikasany hoe amaly faty ana iza na iza tadio foana mianatra izay nataoko anao hatrizay. Tsy avina dia izay everinao fa valinao azy. Ka zao hoe tsy haiko hoe amin'ny mareniko anao sa amin'ny mahafavalo anao no anamelako anao. Tsy mitana lahelo aminao ary madamy volana. Ataovy anatry ny sisy ireny arak'ilay nolazaindra misehanao teo. Misaotra betsaka kia, tena misaotra anareo.
zaho avy mba tsiaro maivamaivana zaho akery aina ho famonerako ny raha tsy vitako tamin'itria dia mety ndre raha hoatsangana eo zanakay izany mihitsy rena vonona izay mivady ny anangana anao zanaka raha ohatra ka mety ianao tena tampoka be amiko loatra izany izy mivady a eny e aleo aloha angamba mandinika tsara ndry ihanyka eo a tsy manery andriny amin'izay fanapaka-hevitra indry mihitsy a fa manomboko izao aloha dia tsy manao raharaha ohatry ny hoe mpanampintsony fa apitra olona vaovaotsika ary eo arena rehetra hitandry ireo a dia efa voatokana ho andry ireo tsoroko aminareo aloha fa tsy dia tena rena loatra nohitra tadiaviko aminareo e fa fitiavan-dresy ireny izay tsy nanako hatramin'izay 20 taona izay izay aloha dia marina ny ezaka ihany mantsy tadabena anao izay vita fa tsapa ihany hoe tsy feno e iaina ianao angamba ilay zanaka efa nomen'Andriamanitra andaika matoa tsy nentina zaza mihitsy izay a dia ianao no efa natokana ao anay eny e manomboka izao izany dia tsy favaliko intsony ianao rehefa tamin'ny volana fa reniko ary ianao koa no se mamy dia iraiko ianareo izany ray aman-dreniko aza matahotra ianao anaka na tsy zaza naterako ary ianao a dia tena zanako ianao manomboka eto ary etiko toy ny nateraka mihitsy reniko sa fahavaloko dia mpen'ny HF ireto avy namelona tantara ony mamy sy raha efa sofinaritra niaraka tamin'ny Anja, Priscilla ary Ventsiniana